Miaraba tokolasy tokovavy ho anao izay manaraka hatrany ity fandarana miara-manonja vokarin'ny MBS fahitalavitra sy onjam-peo miaraka amin'ny radio Mada zato teboka valo ity. Isaorana avy hatrany ireo teknisianina izay miaraka amintsika ao ambadika ao. Isaorana ihany koa ireo namana rehetra izay miara manonja amintsika ka mandray mivatana ity fandarana ity am'ireo teboka izay iangana amin'ny tambajotra sosialy sy ireo fomba azona mandray izany ihany koa amin'ny alalan'ny fampitana vatana dia ny onjam-peo ny MBS miparitaka amina toerana 720 manerana Madagasikara. Arabaina ianareo satria dia miparitaka tokoa manerana Ninosy ary dia miezaka ny azo ny vaovao hiaraka handalina sy amakafaka aminay amin'ity fandarana ity. Satria moa atoandro ny andro ka raha misy tratranay am-pisakafoanana isika dia mirary antsika azo tomana naiza naiza toerana misy antsika izany. Ny mendriky ny fandarantsika dia hiresaka hanadiady ary hitondra fandalinana zava-misy eny amin'ny firenena amin'izao isika miaraka amin'ny solombambaoka rehefa avy eo Mambrabendrina voafidy teny amin'ny distrika Anambohidratrimo. Araka izany dia manongila tsofina ny eny amin'ny distrika Anambohidratrimo amin'ny faneho-kevitra sy ny fahatongavan'ny solombavambaoka eto izay questera fahatelo eo anivon'ny antenimera pirenena izany sady manandraikitra sekretera jeneraly eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara. Iresaka ihany koa tsika ny amin'ny zava-misy ara-tsosialy satria mikorotana ny fiarahamonina ho an'ny eto Madagasikara fa na izany naty izany tantely amam-bahona amin'ny fiainana dia misy lafin-javatra roa ho resahantsika rehefa avy eo fa aleo aloha zany ny mahafaly aloha zany tantely no resahantsika dia ny fitsingerenany taona nahaterahan'ny solombavambaoka ny Madagasikara Tontsoa Andriamampandry izay voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina dia tolorantsika ny arahaba tratry ny tsingeritaona ny solombavambaoka Tontsoa Andriamampandry izay makalaza ho isika ny tsingeritaona nahaterahany amin'ity androany ity dia mirary soa betsaka ho azy tsika hoela fanapahana ary ho ray aman-dreny modely ny fianakaviana mandrakariva, ho ray aman-dreny taratry ny fiarahamonina malagasy, ho ray aman-dreny amin'ny asa sosialy izay hilofosany eny amin'ny boriboritany fahaenina izay misy azy ary dia ho anisan'ny andry anterany zany antoko tiako Madagasikara izany ihany koa ary ho ray aman-dreny mpampianatra pikaroka mpampianatra mpizara fahaizana amin'ny tanora malagasy izay amolavola reo vatona ny sotrotry ny tany raha pitso raha afaka pitso dia mahefabe mafitabe ho an'ny député Tontsoa amin'izao tsingeritaona izay hahaterahany izao zany dia mirary soa azy isika menakavy ho an'izay afaka manoratra moa zany any amin'ny MP any amin'ny someso samihafa dia afaka mametraka izay firarian-tsoa ho an'ny solombavambaoka Tontsoa izay na ihany koa afaka manao izay publication tsotsotra mba hahitany izany firarian-tsoa izany. Iainy isika izay manaraka amin'ny fandarana ao anatin'ny pejiny MBS amin'ity miara-manonja mivatana ity ihany koa dia afaka manoratra amin'izay firarian-tsoa ao anatin'ny commentaire izay fahitan'ny député Tontsoa avokoa reny rehetrarehetra ireny. Raha pitso moa izy dia manana anjara fa nio-kevitra amin'ny fandarantsika rehefa zoma izany dia mino fa hamaly izany firarian-tsoa avy amintsika izany izy raha pitso zoma zany fa zava-dehibe ny fandrotsahantsika izany indrindra ny hananana tanjaka sy fahasalamana sy hery hiatrehana sy hamakivakiana indray ny taona izay miandry. Ny tantely amam-bahona ny nambarako teo dia natomboko tamin'iny vaovao mahafinaritra iny fa eo moa zany le hoe tantely amam-bahona vahoana mangidy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana dia ny inona moa ny tiako ambara amin'izany fa dia ny nahalasan'ny namana iray mpanao politika satria dia mpikambana mpanorona ihany koa ny antoko politika PDCM Andriamatoa Rapetera izay fantatry ny rehetra izany anatin'ny antoko PDCM iaho nanana ny tantara ny teto Madagasikara zany antoko PDCM izany ary
nandray anjara mavitrika tamin'izay mety ho adevitra rehetra sy dinika ho an'ny firenena sy ireo hetsika teto amin'ny tany sy ny fanjakana, ary nandray anjara ihany koa tamina fifidianana izay mifanesy ny tadidiko tamin'izany ohatra dia ny fifidianana solombavam-baoaka. Fa zany antoko BDCM zany ihany koa dia anisan'ny mpikambana teo anivon'ny RMDM na ny rodobe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara, ka mpikambana tao zany Andriamatoa Rapetera, izay tsy iza moa zany fa dia mpanao politika ary saika hitany rehetra hatrany tamin'ireo hetsika rehetra nataon'ny RMDM, ary maneho hevitra hatrany izy amin'izay zava-misy teto amin'ny firenena izany. Mpanao gazety Zokiolona ny Ray aman-dreny Rapetera, ary teo amin'ny efatra amin'ny fitopolo taona teo eo ngamby izay raha tsy diso ny fitadidiko, satria misy fiaraparo namana faly no nandao ny tany izy, ary anisan'ireo hoisika izay nitsikera sy ny tanisa ireo endry zavatra tsy mahomby sy tsy mety amin'izay mitranga teto amin'ny firenena. Raha ny fandamina ny fianakaviana ho an'ny farafananana Ray aman-dreny Rapetera Désiré dia Iala Rapitso Zoma eny Akazomanga Atsimo ny razana amin'ny fitora maraina, ary dia hoentina hanomeza amboninahitra an'Andriamanitra etsy amin'ny FLM 7 hektara amin'ny 7 ora maraina eo alohan'ny anitrihana azy eny amin'ny fasandrazany any Angavo Antanifotsy. Isika eto amin'ny fandarana miara-manonja ny namana ato anatin'ny MBS rehetra izay miara mitatana mandrindra mampiaina ity orinasa tserasera ity dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany Ray aman-dreny Rapetera Désiré, izay ambaratsika zany fa anisan'ireo nahavita be teo amin'izany tontolo ny asa politika ho an'ny fitiava tanindrazana izany. De maromaro tokoa izay lasa izay tamin'ity taona ity zany dia efa lasa lodimandry ny aloha ny namantsika Riribe, de iny moa zany lasa ihany koa zany Rapetera Désiré. Mialoha lavitra an'izay efa nandao antsika ry Tompokla James Saratsima, efa nandao antsika ihany koa ry Tompokla Olala, reny rehetrarehetra ireny dia anisany ny tisy ijoro ho an'ity Madagasikara ity. Mihitsy mahatoky isika fa tsy ho raraka an-tany ny ezaka nentin'ireny namantsika Ray aman-dreny izay nijoro ho an'ny tanindrazany ireny, ka ireo taranany dia mbola hanohy izany asa fijoroana ho an'ny fitiava-tanindrazana izany. De maka hery mandrakariva itsika, tsy arovako ny namana Rafiredy avy any Ambohidratrimo Anala ihany koa rehefa nahita ny fahalasany ohatrao, satria nisy an'le namantsika Rafiredy avy any Ambohidratrimo Anala ihany koa anisan'ny mpaneho hevitra teto amin'ny fandarantsika, efa lasa ny aloha izay nodimandry tamin'ny taondasa izany. Reny rehetrarehetra reny dia ezahantsika tsarovana, satria manakaiky ny 27 volana Marsa tsarovana ny tolom-panafahana izay noentin'ireo malagasy ity tanindrazana taorinan'ny fidirana anjanaka teto Madagasikara. Ara-tantara dia nietsika Menalamba dia ny fandimbiny etsika avokoa zany ireo fikambanana samy hafa, ny VVS, ny SADIAVA, ny JINY, ny MDRM, araky ny fantatsika misy karazana vondrona samy hafa zany izay nampiseho ny fitiavany sy ny fiarovany an'ity Madagasikara ity. De mandray izany ho fanilo miampita isika taranaka aty aoriana. Tsy mora no mandimby ny fijoroana nataon'ireo Ray aman-dreny ho an'ny fitiava-tanindrazana, kanefa moa izany rehetrarehetra izany dia tsy maintsy ampahamelona sy ampahamatorana, satria anatin'ny ady mangirifiry sy mafy isika, satria averiko hatrany tsy any La Frantsa akory, tsy any Amerika akory, tsy any Kanada akory, tsy any
Rusia akory no fahavalontsika zany hoe tsy any am' ray alina kilometatra maro miala am' Madagasikara fa ato anatiny ary misy amin'izy ireo mitantana firenena zay tsy mijery afa-tsy ny hoe tombotsoan'izy ireo sy ny manodidina azy ary tsy misy am'izay hoe fiarovana ny tanindrazana izay fa tena fahaverezana ny asina sy ny fiandrianany tanindrazana no misy am'izao fotoana zao de zay no mahasarotra miady satria malagasy mitovy amintsika ilay mitazona an'ilay familiana ny firenena kanefa dia tsy miazona an'ilay hoe fanilo ny fitiava-tanindrazana ka hiaro ny firenena sy ny vahoaka zany izay ho ihany mahasarotra n'ilay ady am'izao fotoana zao kanefa ananantsika fanantenana hatrany amin'ny hoe tsy maintsy mbola miratra ho an'ny Madagasikara ity tanindrazantsika ity ary tsy maintsy mbola miratra ho an'ny malagasy ihany ko izany Madagasikara izany raha mbola eo ihany ko isika rehetra taranaka ty aoriana zay mbola miady ny hiverenany Madagasikara ho an'ny malagasy etona dia hanaova kopakopa-tanana reo namana any amin'ny commune Tanety Be Mahazaza Tanety Be Mahazaza aiza hoy isika mitsofoka miankavanana zany eny Mahitsy eny Mahitsy eo amin'ny 1.20 km miala Antananarivo no misy azy de mitsofoka miankavanana dia mandroso zay efa mahazo lala tsara am'izao fotoana izao lalan'ny antoto isika fa iny le napoklay alaina adiny ray lalana 20 km fa am'izao izy de fa alaina ao anatina minitra vitsy de tonga eny Tanety Be de eo Tanety Be de miakatra kely de tonga ny Mahazaza mahafinaritra zany toerana izany marobe ny namana fakahita omaly mpanaraka ity fandarina miara-manonja ity mpanaraka ny MBS any koa de kopakopa-tanana ho anareo any Kady Saritra any Merikanjaka ho anareo any aiza hoe Ambohitraivo any Mahazaza any Tanety Be maro de maro ianareo zay nifakahita taminay tamin'ny fandalovana tany omaly de azakivy satria nafinaritra le ten'le ray aman-dreny hoe raha mbola misy koa ny farany tsy fona ny fanantenana de zay le mbola hijorona am'izao fotoana izao rehefa aveo aveo ny député Mambrabendrina de mino fa hanakambara ho an'izay fitsidiana nataony tany Tanety Be Mahazaza izay fa tolorako kokoa ho iaho isika any Tanety Be Mahazaza izay manaraka ny tifandarana ity naizanaiza fokontany misy atsika dia omeko izay araba mahafinaritra izay tamin'ny fiaonana omaly izany zay tarihany conseillery tarihan'ry namana Simon sy ireo maro be zay any toerana am'izao fotoana izao eny ara zay ny amin'iny fa efa vonimbonina ny ambadika any ny député Mambrabendrina fa mialohan'ny hidira ny resaka lafin-javatra ara-tsosialy satria asareo olona raha sarotra ny mitantana fanjakana na hoe tsy natokana hitantana fanjakana reto mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao fa raha ny zava-misy atrena dia misy fipoahana ara-tsosialy mananontanina eto Madagasikara tsy hitanisany zava-misy tany Tomasina tamin'ny herinandro iny amin'ny fitokonana nataon'ireo mponina tamina fokontany maromaro ary nanapoahany mpitandro ny filaminana bomba lacrymogène sy makareny tsofina ary ny nisina fisamborana rehefa nietsika ny vahoaka tamin'ny tsy fahafaliana mikasika indrindra ny resaka jiro tany Tomasina fa taorinan'izay ihany koa de nisy distrika ohatrany hoe tany mifaritra Sofia tany de tamin'ny herinandro ty ihany koa tany Andilamena zay ihany amin'ny faritra loatra mangory de nietsika nidina andalambe mihitsy laza n'izay tsy fahafalian'izay ny amin'ny tsy ara-dalàna ny famatsiana ny herinaratra any Andilamena akoatran'izay dia ny orinasa jirama koa any Tomasina de voatery namoaka fanambarana ny amin'ny hoe isy fanapahana zay hiodina amina faritra samihafa any Tomasina indray am'izao fotoana zao zany hoe taorina niny delestage nanadary
7 ora tao masina iny zany a dia nanao fanambaranao fosialy ny olona asa jirama dia hitety fokontany hiodina ilay delestazy am'izao fotoan'izao zany hoe tsisy vahaolana zany le izy fa tena memafy naizanaiza fa tsy any tomasina rery ihany fa ny any tomasina moa nresantsika satria saika nitsiketsika nomaly a reo fokontany tany tomasina satria efa nanomboka nanadaro iaho zany delestazy izany akoatran'izay a dia mbola tomasina ihany a tsy faly ny am'ireo namany zay nosinamitra tamin'ny alalany trananjavatra nyseho tany tomasina tany a ireo mpitatitra fiara fitaterana be zany a zay mampitoy ny lalam-pirenena faharoa iny a indrindraindrindra ho an'ireo mpitatitra solika zany a de misy famomezana ultimatum zany fempotoana ataon'izy ireo a ny amin'ny amoana ny namany ao anatin'ny etsikara sosialy daholo izany rehetrarehetra izany de mbola nahary koa tsika amin'ny fizaram-baovao maro samihafa fa ireo miasa mifanjakana ka manao ny asa famatsiana an'ireo karazana fitaovana ilain'ny fanjakana na fournisseur zany a dia manana olana ihany koa am'izao fotoana izao ary manomboka mampaneno ny laklosy izahay moa tamin'ny fiandohan'ny ty taony ity de efa naheno an'izany amin'ny hoe tsy faly ange reo fournisseur satria tsy paye izy ireo hoe ny antony de hoe tsy manana vola ny fanjakana na ihany ko hoe mbola miandry izay mety hoe décaissement izay de manomboka miteny izy ireo am'izao fotoana izao ary enesantsika ny fizaram-baovao maro samihafa izany rovina no sahiteny reo manana raharaha amin'ny fanjakanareo tahaka nyreo ny tabatabany reo manam-bola tamin'ny fanjakana tamin'ny alalan'le fond d'entretien routier na ny fer izany tabataba izy ireo rehefa mitabataba izy ireo na inona zavatra ny ainan'izy ireo dia efa rona telo taona tateorina vao nalovola reo mpandraraha zay ny asa tamin'ilay fikojakojana ny lalan'izay rovina ho isika no sahiteny mivadana reo manao raharaha zay mamatsetana ny fitondram-panjakana satria raha tsy misy ireny mpandraraha madinika ireny zay mame ny filana arak'izay fitaovana tadiavin'ny fanjakana de sahirana ihany ny fanjakana ary zay ihany ko ny eo anatin'ny administration tsy maintsy misy ny marché public dia amin'ny alalan'le ny tsenambary-mpanjakana reny no ahafahan'ny fanjakana miantso tolobidy mba ahafahana zany mamatsy am'ireo filana zay akarohan'ny fanjakana amin'ny akabeany fikorotana fiarahamonina daholo zany ara-pitantanana fa mbola fikorotana fiarahamonina ara-tsosialy tompoko io fanolanana zay me mahazo vahana etsero io de arakaraky nisin'le castration chimique na castration chirurgicale vao mainka isina raim-pianakaviana marikoriko be mieritreritra azy ny amin'ny hoe raim-pianakaviana tany amin'ny faritra varatra tany de nanolana ny zanany 13 taona tsy tahotra tsenatra mihitsiny de ahitana fatina vehivavy etseroa avy nisy nanolana zany daholo ny zava-misy eto amin'ity tanàna ity fikorotanana ara-piarahamonina ny misy vokatry lay tsy fahaiza mitantana vokatry lay tsy fanjari-pitantanana vokatry lay tsy fametrahana rafitra afaka hiasa sy tsy fiatohana ny vaoka am'izay tatsoroka misy izay any satria tsy mahavita ny andraiky le fanjakana de voatery nisy olom-bava-baoka manao tahatsoroka ara-tsosialy arak'izay tandrefy azy mikitika lalana kely manao fanomezan-tanana ara-piarahamonina arak'izay filan'ny vahoaka ny amin'ny hoe misy zavatra mampalahelo anay ohatran'izao na manahirana anay de iny eny le sy olom-bava-baoka fa manatitra sy mitondra an'izay tahatsoroka tandrify sy zakany ho an'ny vahoaka malagasy satria tsy manao ny asany lay fanjakana le fanjakana mirehirehany amin'ny hoe misy zany présence de l'état izany fa rehefa mijerina zava-misy ianao ahoana ny eritreretinao fa mpikambana teo anivon'ny CFM no maty ny vonoany olona tany amin'ny faritra tsy moatsinanana tany zay ady administratera civil teto amin'ny tany sy mifanjakana izany zany daholo zava-misy ateraky ny fikorotanana ara-piarahamonina am'izao fotoana izao ka mino isika fa manomboka tonga saina ny voaka malagasy ary mahafantatra ny tokony ataony indrindraindrindra any anatin'ilay hoe fahamarinana ny latsabatina ny vérité des urnes zany rehefa tonga zany fotoan'andro izany ka tsy ho voarebirebytsony
amina zavatra kely madinidinika am'ireo mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana mba hanakonana amin'ny maso ary tsy eritreretana ny hoavy sy andiniana ny lanjany zany hoe Madagasikara ankehitriny sy ny fahampitehana misy izany. Zany rehetrarehetra zany no hiraritsika ahitana vahaolana indrindra am'izao fiatrehana ny fifidianana solombavambaoko ho tanterahana amin'ny 27 ny volana May ho avy izao. De ao anatin'izany fikorotana fiarahamonina zany ny tsy fahefana ny karaman'ireo mpiasa eo anivon'ny société municipale d'assainissement Antananarivo na ny SMA. Samy vataloha izy ireo fa tena mampalahelo rehefa mihaino fitaranana. Ny aminy hoe zahay enge de tena tsy ara-dalàna amin'ny fandoavana ny karamanay ary ratsy ny tokony izy ireo nanongana dabapako ary nanabahana dabapako tamin'ny lalana. Ao anaty koa moa no tsy mba hanana anjony hitako karama rehefa avy ny terena andro akafako tsy maintsy amin'ny resultat ao anatin'ny 10 andro ireo mpiasan'ny SMA kanefa tsy ara-dalàna amin'ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Raha ny tena fomba fitantanana ny asa rehefa misy fanenjehana vokatra tahaka ireny dia fanao ny manome bonus fa aminao ny manome tambiny ho an'ny mpiasa izay manome vokatra tsara. Ka raha ny teny ny filohan'ny repoblika hoe tsy maintsy vita ao anatin'ny 10 andro mantsy an'ilay filohan'ny délégation manokana de heverina zany ny tambo mifanaraka an'izay de zao ny mba fanomezana izay tokony hosotrahana arakasa mihoatra an'ireo mpiasa izay manao izany fandraofana vaky izany. De tsy faly izy ireo ary mbola mitaraina mandraky ty ny androany amin'ny hoe tsy ara-dalàna ny fomba fandoavana ny karamanay ka manambady amanjanaka ane mampianajanaka mandoho fatrano any ireo mpiasa ireo hoe sa ve tsy de misy dika ny eritreretana an'le hoe mpandroka fako zay mbola tenentsika foana fa raha te hanao fampandrosoana tompoko de ireo mpiasa madinika ireo ny tokony ho aprevena meo an'ilay epizy ireo ahafahany manatanteraka ny asany raha ny tokony ho izy tokony hifanaraka ny condition humaine zany sy d'hygiène. Inona ny tokony menan'izy ireo omeo gant, omeo botte, omeo combinaison, omeo masque mba tsy hiantraika any anaty vatany any lay setroka le fofona teraky ny fako satria mikirakira maloto izy ireo ary ireo ny tokony aprevena tokony atao x2 x5 x4 mihitsy ny karaman'izy ireo. Miala am'ilay salaire minimum d'embauche na SME zay voalaza any amin'ny sehatra tsy miankina hoe nampiakarina kely am'izao fotoana zao. Mbola mikariko an'izay vaovao zay moa tsika hoe tena marina ve fa nisy zay fa miakarana an'ilay SME zay. Tokony aprevena zany reo fa tsy hoe mpiasa zay manao ny asa heveriny sasany fahambany mitovy an'ireo mpamafalalana ihany koa satria zava-dehibe ny fahadiovana ho ana firenena anankiray. Zany nge mba faniritsika sy etahitantsika hoe ahoana ny afahana mametraka fahadiovana eto an'ity Madagasikara ity ka mba hilahatra am'ireo firenena any am'ireo Scandinave-tsika Danemark ny any Irlande sy ny sisa afaniriny zany de ny ahafahana ho tonga am'izany indrindrandrindra capitale de Madagasikara de zao fanomezana fitaovana ampy sy ara-dalàna tsy hoe ny fiarabe sy ny benina fandrofa-pako ihany sy ny fanariam-pako ihany ilaina fa reo olombelona androka fako ihany koa satria maloto ny kirakirainy indrindra ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra de mba omeo hoe an'ilay kit fampiasa ahafahana miaro vatana mba ho salama tsara izy ireo tompoko raha mba sitraka reo de alo avy ny karamana. Mialohany andraisantsika ny député Mamy Rabendrina aloha averitsika hoenona ny fitaraina an'ireo mpiasa eo anivon'ny SMA atao anatin'ny commune urbaine n'Antananarivo Douglas Toboavy. Fa raha ohatra ka tokony tsy vaovao kosa le de mangataka izahay hoe atorom-piasan'ny commune zay de zay mahazo ny commune ao mahazo anay. Mety zany le zavatra tamin'ny commune de mba mety ny aty aminay tsy mety ny ato amin'ny commune de samy miara tsy mety eo fa lasa zay faharalan'olona foana zay mpandroka fa de reo manontany vola ianao zao hoe ahoana volanay de miankina am'le etra foana le etra trano le angonina foana le izy de mbola tsy ampy le vola de io ianao miandro eo fa tsy fantatro le tena mpidiram-bola hoe tena maro. Société municipale ngeny société municipale d'assainissement ngeny le misy anay de rafitra hafa mihitsy zany le izy fa tsy commune ka raha izay zavatra zay raha ohatra voabahan'le SMA le izy tsy maninona
faratsiobovan'le CMA kosa le izy a dia aloha zay atao mpiasan'ny commune direct zay na mpiasan'ny ministère direct tsy manino zay mba tsy maro zany ny tato aminay nefa nandeha retirety nefa mbola tsy nisitraka an'izay retiretin'izay a maro koa marary nefa tsisy hosty fa juste zany hoe eny amin'ny CSB2 Andravangy le mianay nefa le eny koa resaka ordonnance fotsiny nalainy eny dia mividy fanafody mipiasa nefa tsisy remboursement le izy tsisy inona fa juste hoe mipiasa foana zany mamoaka vola paosy nefa noho tsy fananana zany no nandanana teny amin'ny CSB2 fa mangataka zany zay mba hanana hosty manokana mihitsy le mpiasan'ny CMA farafaratsiny zany mba hoe ao amin'ny be masy kone isam-bolana vao tonga mihitsy zany farany volana dia raisina karama nefa le calendrier an'ny CMA mampagaga anay fa lasa 10 andro le calendrier andro zareo dia gaga zay fa ahoana ary lasa 10 andro ny calendrier an'ny CMA aiza ho aiza eto Madagasikara moa zany tompoko misy an'io calendrier 10 andro iny ray volana tena mbola tsy hitanay mihitsy eny ary isika moa zany miezaka mitondra an'ireny fitarainana ireny malagasy mitovy amintsika ireny ary mamelombady amanjanaka hoy iaho inona moa no hoan'ny vady amanjanaka ahoana no ahafahana mandeha miatrika ny asan'ny vadina ny fianaran'ny zanany raha ohatra ka tsy manana sarandalana ahafahana miditra amina fitateram-bahoaka ny vady amanjanaka izy ireny ahoana no ahafahana mitsabo tena raha ohatra ka tsy misy vola ao anatin'ny tokantrano ary ahoana no ahafahana manatanteraka ny adidy amanandraikitra maro samihafa raha ohatra ka tsy mahazo karama ireo mpiasa ireo dia zay ny antony mahatonga antsika mba hanao antso avy ny amin'ny hoe tena dinio amin'ny lafiny mahaolona amin'ny endriny rehetra mihitsy a ny fahavoazana mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao fa azo heverina fa hoe tsy de tena hoe mampatahotra satria SMA tsy mitovy ana grevy goavambe mety apikatson'ny machine administrative na hoe tsy de tena misy fiatraikana ara-ekonomika firy fa manodidididina an'Antananarivo eto ihany aloha tsy atao ohatran'izay fa dinio tsara mihitsy ny amin'ny hoe misy olombelona mitovy amintsika mitovy aminareo any ambadika any mamelombady amanjanaka ka heverina fa raha misy ny tokony atao raha misy ny tokony hojerevana manokana dia izy ireny satria ireny no samy kirakira n'ilay maloto zay harina eny amin'ireny toerana fanariam-pahako ireny vitsy any eny samy atrika n'io asa io dia reny naman'ireny zany no miatrika an'izany asa zany tena anaovantsika fakahirezana be mihitsy tena fakahirezana be mihitsy satria malagasy mitovy amintsika ireny dia makahery anareo ry zalahy eo anatrehan'ny tolona zay atrehanareo mpiasan'ny SMA amin'izao fotoana izao eny ary satria efa eto akaiketo ny soloam-bahoaka ny Madagasikara Mambrabendrina voafidy teny amin'ny district Anambohidratrimo raha ny course tatoato aloha zany dia nanatanteraka fitsidiana maro sy fanasana maro ny solombavamboaka Mambrabendrina teny amin'ny district Anambohidratrimo ary misy ankuro io asa zay fatao anaty programa maro kanefa dia mbola tafaraka amintsika eto ihany manoloana n'ireny adidy amanandraikitra zay makeny amin'ny vahoaka ireny mandrakariva moa miteny député Mambrabendrina hoe solon-tenam-bahoaka ary zay tokoa le izy hoe ny atao hoe député na solombavamboaka dia misolo vava solon-tena amin'ny vahoaka eny amin'ny sehatra samihafa eny zany dia voatazony zany ary miezaka mandrakariva no hiandraikitra hiantsoroka an'izany asa marina asa masina zay nametrahan'ny vahoaka safidy izany miaraba député Mambrabendrina miaraba faniry razafy manatany miaraba atsika rehetra amin'ny studio miaramiasa amin'ity fandarana miara-manonja androany ity miaraba atsika rehetra mpanaraka ny fandarana ihany koa ary rahasoa atsika rehetra amin'izao fotoana izao zay ny andro aloha tsara raha ny toetrandro ny météo ny fomba fitentsika fa ny raharam-pirenena no ionatsika eto mandrakariva zay raha zavatra misy dia tsy misy makany amin'ny fiatsarana mihitsy fa mampalahelo fa tonga am'le hoe misy mieno ve efa fantatra fa tsy misy mieno tsika tsy misy miraharaha tsy misy miraharaha ny vahoaka
fa isika anjaratsika no manaitra zay azo tairina rehetra satria fotoana tokony ifanairana zao isy vombolana nampiasa ifanisa teo fa tsy voatandrika fotoana tokony ifanairana zao a fotoana tokony atonga saina ny tsirairay zao a fotoana tokony andraisany tsirairay andraikitra ao anaty vanim-potoana ny fiomanana maka amin'ny fifidianana eny fotony sika ary hatrany hatrany a dia rehefa miresaka dia hoe ity fifidianany ity na ireto fifidianana ho avy reto dia hafa noho ny fifidianana eny fotony mahazatra fa ity fifidianana ity de fifidianana tokony hitondratsika makany amin'ilay fiovam-penitra mahery vaika tsy aiky mo faniry ny tena andikanan''le révolution firesantsika matetika fa fony zay nianatra taloha de mahatsiaro aho hoe zany ny anisan'ny nandikana ny révolution ny révolution tamin'izany fotoana zany hoe fiovam-penitra mahery vaika tany amin'ny taona 20 tany hoany nampidirina tao a-tsainy zany mbola akizy tam'izany fa efa natsiaro saina efa miaina amin'ny fiainana andavanandro miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ny mpiaramonina dia zay le teneniko hoe ty fifidianany ity no antenaitsika fa hitondratsika makany am'izany i fiovampenitra mahery vaika izay tokony efa irosony ny firenena izay a satria tena efa any am tsy tokony alehany efa latsaka faran'zay lalina dia lalina raha ny fiainany malagasy am'izao fotoana zao faniry no resahantsika zay mihitsy le izy satria rehefa mamaky rehefa niokevitra ny tambajotra sosialy ohatra mahita fanenenana zany ianao ny amin'ny hoe de atao hoana fo inareo ny te hifidy anioko de misy indray ny sasany mandatsa amin'ny hoe ireto fa mbola voatelo volana zay ny lasa farovina vo 5 taony de hafahafa be ny mahita sy mandre an'izany de ohatra ny samy mametraka fanontaniana ka rehefa samy mialangalana daholo arany rehetra hoe ianareo ny te hifidy anio ireto sy ny sisa de mametra-panontaniana ihany ny amin'ny hoe fa izy ara ny tena mifidy an'ity fitondram-panjakany ity fa zay maneho hevitra te ohatra ny samy milaza daholo sy miala-pa daholy ny am'le zavatra ataony le fitondram-panjakana sy ny amin'ny hoe tsy anisan'zay nametraka n'io fanjakana io zany de mampametra-panontaniana hoe de ahoana arany nahatonga azy teo ny sura aloha tsy maintsy nisy an'le fifidianana teo zany fa reny rehetrarehetra zeny de efa niarahantsika nahita sy nalala ny lala ny fifidianana tamin'ny 3 sy 4 teo iny zany député membre Bendrina maromaro zay fitsidiana nataonao tao amin'ny district ny Ambohidratrimo izay zany hoe fa fataonao mahazatra saikosakerinandro mitety an'ireo vokotany marobe zany inona ny zavatra azonao tsoana manoloana an'izay fiainana ara-tsosialy mikorotan'izay rehefa le midina mandeha tourné tahaka ireny ianao omaly ohatra de teny Tanety be Mahazaza ianao talohan'io de nidina teny amina falitra sasatsasany teny Mbomanjaka teny Anjanadoria tany Varatsena zany rehetrarehetra resany zany de ao anatin'ny district Ambohidratrimo tany Mananjara tany Mahitsy marobe tany Ampangabe teny Ambohitrimanjaka sy ny sisa inona ny taratra rehefa mandeha midina ohatran'ireny député membre Bendrina araka ny voalazanao ny fidinana ny fotony ohatr'ireny de asa andavanandro endrika isehoany no misy isan-karazany misy ndraindray raharaha mpanjakana ataoko hoe raharaha-mpanjakana mihitsy raharaha ofisialy fivoriana ofisialy indraindray mamaly sy mame voninahitra fanasana isan-karazany misy avy amina ireny rafitra eny fotony ireny misy avy amin'ny rafitra ara-tsosialy isan-karazany misy fanasana avy amina fiangonana indraindray misy fidinana eny fotony nonina trangan-javatra anankiray zay matetika aloha reny de trangan-javatra miteraka amehana indraindray loza accident indraindray sanatry vokatry ny tsy fandriam-pahalemana zay tsy maintsy hiazakazahana rehefa mitranga moa zany any amin'ny faritra ambanivohitra dia anisan'ny ao anatin'ny répertoire voalohan'ny mponina ny solombavambahoaka de na sanatry tsy afaka aza
solombavam-bahoaka de tsy maintsy mandefa mpiaramiasa avy atrano mijerany zava-misy satria ahafahana mandray ny andraikitra tandrify nyfanandrify am'izay zavatra zay fa ndraindray ihany koa satria ny tena tompona andraikitra ny toko sady tompona andraikitra antoko ny fotony no tompona andraikitry ny atoko aty amin'ny brao nasionaly dia indraindray fiainana andavanandro ny antoko no hidinana fa rehefa mandeha ohatran'ireny de misy le ataontsika malagasy hoe sady makakitay mila olatra inona moa ny tikan'izay zany hoe ararotina daholo ny fotoana rehetra anatanterahana ny zavatra zay tokony ho atao rehetra zany hoe misy fotoana ianao mety hoe raha mpianakaviana mihitsy ara no hidinana any amina faritra hafa any amin'ny commune any amin'ny commune Evinay ohatra fa rehefa tonga any de manararoatra mamory ny ekipa sy ny mpiaramiasa sy ny mpiara-mitolona ao anatin'ny antoko zay le izy de mitambatra reny dia ndraindray vita ndray andro na mila ndray andro mihitsy vo vita ny commune anankiray na ny dia anankiray na ny fihaonana anankiray fa salamaly zao na vita commune roa ao commune nosiala zay onenako ny anankiray ny maraina satria nisy fitokanana sekoly vaovao sekoly tsy miankina anankiray zay fa tena mifokotany misy a mihitsy io fa ny namatsy volan'lay sekoly dia mpamatsy vola efa mpiaramiasa amiko teo anivon'ny commune fony mbola nytantana commune ary rehefa lasa solombavam-bahoaka de mbola nitoy ny fiarahanay miasa teo anivon'ny distrika ary anisan'ny zavatra anankiray no tanterahanyio fikambanana mpamatsy vola sy mpanao asa soa eran'ny Madagasikara io le zavatra notokanana teo anosy alamaly marina fa teo eo amin'ny fokotany onenako mihitsy io fa tanàna samihafa dia zay le hoe sady nakakitay mila olatra ararotina any amin'iny tanàna hafa iny mba miona amin'ny olona any mijeriny zava-misy de nitolakandro moa tena raharahana antoko fotsiny zao raharahan'ny tiako Madagasikara tany amin'ny commune Antanito be Mahazaza any amin'ilay ataontsika hoe le lazain'ny olona moa zany le hoe any amin'ny fanjakan'ny atody royaume des œufs de zay misy ny lalan'ny atody zay ny lalalantsika azy tatoato lalana eo amin'ny 20 kilometra avy eo mahitsy no menavaratra zay zany ny fandehany inona no zavatra tsapa rehefa mandeha am'ireny fidinana ny fotony reny ny ainana aloha tatao anatin'ny 10 taona farany aleo de tsorona fa tsy de nahitana zavatra miabo mihitsy zany hoe fomba fiasan'ny olona manana méthode dia mijery ny tableau de bord mijery ny courbe manao courbe ny amin'ny zavatra rehetrarehetra de zay le teneniko hoe raha tato anatin'ny 10 taona farany aloha de ialana tsiny amin'ny pieno fa tena mampalahelo ny miresaka hoe midina tanteraka mitsotsorika raha ndeha fari-piainana no ho resahantsika amin'ny akapobeny misy karazany zany resaka fari-piainana zany any ambanivohitra any satria samy manana ny fiariny ny olona ary fantatsika tsara fa ny fiarinany ambanivohitra ny fambolena sy fiompiana de misy vanim-potoana misy saison zany ka rehefa amin'ny saison na vanim-potoana anankiray iny misy tsy fetezana de vidina lafo mihitsy eo amin'ny fiainana ray manontolo mandritry ny taona ary tsy tafarina ao anatin'ny 2 taona iny ny zava-misy nefa hoya izay ny saison rehetrarehetra ny vanim-potoana rehetrarehetra tatoato ary eo amin'ny karaza piarina rehetra eo amin'ny saranga piarina rehetra azo itenenana azy zany satria any ambanivohitra misy ny olona miaina amin'ny fambolena sy fiompiana fa miaina amin'ny isan'andro misy ny olona miaina amin'ny fambolena sy fiompiana fa miaina ho an'ny tenany miasa ho an'ny tenany zany le miaina amin'ny isan'andro tena oazy mety miasa aman'olona de misy miaina amin'ny fambolena sy fiompiana fa miaina amin'ny zavatra lehibe kokoa fa reo rehetrarehetra reo samy mahalalatsika fa hoy ateo any amin'ny fanjakan'ny atody zany na dia io sehatra asa anankiray io aza io sisa
tao ariny taona 7 tany amin'iny faritra misy anay ireny a io iny resaka aviculture moa ny filazantsika azy fa sehatrasa mahakasika ny akoho reny sisana anisany mba nandeha fa mba niodina mba nahafahana velona tany ambany vohatra tany satria avy any no saika mamatsy amin'ny Madagasikara mamatsy any misy manondrana azy fa rehefa hitan'lay fitondram-panjakana zay tsy mahay afa-tsy manararoatra zay mba mandeha kely tsy mahay afa-tsy manindry zay mba tafarina kely dia noezahana nkapaina tamin'ny alalan'ny aba isan-karazany reny raha nahatsiarotsika loi de finance lalàna ny fitantanam-bola taona vitsivitsy lasy zay fa tena ny babababa iny faritra misy anay iny satria tena hita mihitsy hoe satria hoe iny sisa anisan'ny sehatra mba mandeha teto Madagasikara indrindra ny amin'ny faritra ambany vohatra de ny kapaina tadiditsika ilay nametrahany fitondram-panjakana haba isana koa kely nanovanana iny tam'izany fotoana zany fa mafy ny adina azo anay ny ady an'ireny tany anatin'ny travaux de commission zay le asana solombavam-bahoaka zay tsy voatery mifantatry ny rehetra kanefa asa mafy zay niaraka tamin'ireo tsy tena hoe syndicat moa zany fa vondron'le mpandrara zay mitovy sehatrasa tafiditra tao anatin'le izy a lasa nahaitsy fidiny an'le kady zany hoe compte d'exploitation le fiarina mba nahafahana nahazo an-tsaina hoe inona zany le ady hevitra entina eny anivon'ny anteny miram-pirenena mba handavana an'io fampiakarana avo de avo ny aba napetraka tamin'ny akoho kely indray andro tam'izany fotoana zany sy ny sisa dikan'izay a iverenako le resako teo ny amin'ny hoe tsy nisy zavatra ny abo mihitsy fa raha nisy mpiompy akoho nanana akoho amanaliny tany amin'ny talohan'ny taona 7 mihoatra an'izany raha nisy amanetsiny amina mpiompy anankiray fa akoatry ny olana ara-pahasalaman'ny biby de amin'io teritery zay apetraky ny fanjakana amin'le zavatra kely mba sisa mba mahany mandeha teto amin'ny firenena io reny zany a lasa nampiena sy ny inty izy ny ambainday n'lay fiarina fa nampitombo kosa ny fatiantoka tao anatin'le izy fa miezaka ny olona any ambany vohatra miezaka ny olona any ambany vohatra amin'ny fivelomana survie ozy sika eo anatin'le izy satria fiompiana zay resahako zay fa na mifambolena aza maro no tratran'ny zavatra salama zany tsy resahantsika fa niry fa andalovana kely fotsiny hoe anisany saika niarany zany a nisehony zany endrika nisehony zany inge saika nanotorana ny lemaka mbotro manjaka tamin'ny fotoan'androny zay nidina mafy ihany koa efa nyresahana teto zany fa rasanatry reny ny tanteraka ty fitondram-panjakany ty de asa zay nyenina teto Nalamanga sy Antananarivo sy Madagasikara raha resaka fambolem-bary no resahana fa indrindra ireo le tantsa ponina sy tompona tamimbary teny ka iverenako le resaka teo hoe rehefa mitsidika any am'ireny faritra reny dia tsy misy afa-tsy fitarainana ny voaray ny endrika iseolona fitarainana maro de maro fa eo zany ny tena fitarainana amin'ny fiainana andavanandro tsy fahampiana ny fiainana andavanandro fotsiny zao eo ny fitarainany amin'ny tsy fahafahana manome fahafaham-pony ankohonana tsony na amin'ny lafiny fanabeazana na amin'ny lafiny fitsaboana eo ny fitarainana amin'ny hoe tsy fahafahana miaro ny tanàna sy ny fianakaviana tsony tsy fandripahalemana io zany voamaly ny omaly azy zao aleo resahana eto zany zavatra zany any amin'ny tanàna anankiray atao hoe vatovandana fokotany anankiray any amin'ny communen'Ambato any miantso ny olona avy any fa ireo ny rahana any moa misy an'ilay natsona tany hoe dasy hoe détachement autonome de sécurité zay efa tamin'io communen'io ihany raha tsaroantsika ntaterina teto tamin'ny herintaona nahafaty olona tamin'ny alalany fitifirana olona tsy manatsiny teo an-tanàna noho ny amamono n'ilay miaramila dia zao ndray a dia efa nomena trano efa nitanteritsika teto koa tamin'ny fotoan'andro fa iza
Alatsinga raha miteny hoe za fa tsy fombako za fa iza no niara-niasa tamin'ny fokon'olona tamin'ny nanorenana ny trano ipetrahandreo miaramila ireo de rehefa vita le izy de nahazo miaramila ny teo an-tanàna fa omaly ny antso ny aviany hoe raha mbola atsojay sy tena tsy hitako zay voambolana mahalaza azy a fa ny ankizy eo an-tanàna no tereniny miaramila atsaka rano azy ary rehefa tsy matsaka rano de sazina sazo toy ny hoe sazy miatra mivatana ivery no miaramila oatra azy zany ny zava-misy zany no hitarainany olona mifangaro ny zava-misy faniry ny aminy hoe efa tsy fetezana tsony eto am'ty fitantanana nyty firenena ity zany vaovaovo azoko maly zany zao faniry de anisany tsy maintsy anaovana fanadiadiana anaovana tatitra am' lehibe reo miaramila ireo fa satria tena tsy zany ny tanjona rehefa ny fanaraka zay tamin'ny fotoan'andro hoe mila miaramila hanampy amin'ny fitandrona fandripahalemana any amin'iny faritra iny a faritra tapany atsinanana amin'ny communea Ambatso zany zany faritra zany a ary efa mifandray amin'ny communea Tsafilo sy ny communea avaratsiana ny Sahalemaka ho an'izay mahalala ny geografiany zany zavatra zany ny zava-misy any de veziko le hoe tsy misy afa-tsy fitarainana amin'ny tsy fetezany fiainana amin'ny akapobeny itsony zay rehefa fehezitsika de vokatra ny tsy fahaiza mitatana ny firenena mahatonga ny iteny frantsay indray any gabegie sy ny anarchie fefa zany moa ny zava-misy fantatsika fa fomba fiteniny hoe miala avy any ambony ny ohatra eo amin'ny fiainana fa miala avy any ambony mihitsy zany zavatra zany izany gabegie teraka anarchie zany a mahatonga ny vahoaka samy manao zay havelombelona azy fotsiny sisa fa tsisy tena hoe mahavita ny fiainany araky ny tokony ho izy tsony zany zavatra zany faniry a no ilana fanovana mahery vaika ary tsy tokony iandry ela fa atao anatin'ny fotoana foy ary averitsika fa zao fifidianan'iny fotony zao a no lalana anankiray tokony atratraratsika manatanteraka zany fanovana mahery vaika izany mahery vaika ho a satria raha resy jerena amin'ny fomba fiasa andavanandro fotsiny de tsy ho tratra mihitsy zany ary raha fitondram-panjakana moa no andrasana ny zato andro raha tsy hita hoe nanomboka oviana fa rehefa mitena hoe mahery vaika de mila miomana satria efa ny vahoaka no mila mandray an-tanana ny fitantanana ny fiainany andavanandro nitsidika ny communea Ambohimajaka zahay efa nitanterina teto ihany koa zany anisan'ny fomba ny tenenan'ny olona rehefa tsy anao ny fa efa nampanatanteraka na ny eny fotony na ny eny atapony de mba hampio zay député le fomba nanaovana azy moa efa nyzaraina teto hoe itsikina ihany le izy fa nitsorony zareo hoe nilainay de le tomobilinao mavesabesatra ngezangiza pneu iny mba anitsaka itoto ny lalana zay ataonay amin'ny tanana sy ny angady zay le teneniko hoe sitra ny ahay a mba ahafahana mitsinjo ny vanim-potoana ny fararano rehefa avy eo ampakarana ny vokatra avy any an-tsaha de mba sitrany hay mba misy lalana mba misosasosa kely mandrapatonga ny fotoam-pahavaratra manaraka zay a samy manavotry ny ainy zany zao hoe ny malagasy am'izao fotoana zao ary zay tsy mahavotry ny ainy de tena mampahely tokoa afaka mahafitana zavatra tiatsika hofantariny zany ary rehefa mahazo ny vaovao samihafa satria maro be aminareo no miantso aminay zany ao zao misy olona mandefa afatra hoe zao nge ny zavatra mahazo anay aty ambovo Ambohidratrimo zany zao nge zavatra mahazo anay aty amin'ny faritra samihafa talatanam-pano sinsisy de ohatrandroatra mitovitovy an'izany toy ny hoe tamin'ny tsisy fanjakana fa soa moa fa mbola misy tompona andraikitra tahaka ny hoe solombamboaka afaka mbola mitsidika makahery sy manao an'izay tandrify zaka anatin'izay hoe fifanampiana ny fiainan'izay eny ary fa izay fifidianana solombavamboaka izay mihitsy député Mambrabe indrina asa nany hoe taitry ny olona tsy mba taitra fa taitra rery vao namaky takotra na fitondram-panjakana fa rehefa avy nanangana vovonana ny tetehany vao ny fanoherana vovonana firaisankina ny resahantsika de iny koa fa mba nanangana vovonana le fitondram-panjakana reto moa angana be raha anao kopie-coller raha anao lafinjavatra dikadika zay
de nanangana vovonana izy ireo tam'ty herinandro ty de ny vovonana zany le hoe mpiaradia amiga ihany rajoelona fa ny nanaitra efa netiko ihany izy ty député tao tanatin'ny fandarana tao anatin'ity fananganana vovonany ty zany a coalition pour la majorité présidentielle na fanambarana fitsanganany vovonana ty moa tena hoe tena vovonana mihitsy ny antsika moa zany de hoe vovonana firaisakina de mba nanao vovonana tao izy menaka fa nagaga sy navarina ary na be adevitra ndrehetra teny amin'ny fanarahamba voasamy hafa teny de samy fantany hay ve mbola velona le antoko zao hoe hay ve mbola andry ihaniny zay efa tsy hita tao anatin'ny folo taona mahery ny fanaovana politika ny éclipse mihitsy ny antoko zay efa tsy hita mihitsy hoe mbola ansehatra na mba nany eo hevitra de samy nanontany tena fa ay mbola any rehefa nitsangana le vovonana manohana n'le fitondram-panjakana ilaina koa aloha nisy mahabebe isao aloha rehefa amina vampotona ohatran'izao sitriny mba entina miadiny amin'ny hoe retsy ny amin'ny firaisakiny de reto ny aty aminay fomba fiady daholo zany amin'ny fomba fanaovana politika fa io koa moa zany a zay mahay mamita tena ihany ko zany a no milomano any naty rano zay onaona zany fa tao anatin'izay de reto le nisongadina tamin'le fanambaran'le vovonana zany a tamin'ny alatsinainy teo Andriamatoa Solombavam-baoaka de hoe mila filaminana sy fitoniana feno ny filohan'ny republika ahafahany manatateraka ny vina-pampandrosoana nandaniany vaoaka malagasy azy de tsy azo ekena ny fikasana fanakorotanana eny amin'ny anteny meram-pirenena tahaka ny efa nataon'ny mpanohatra tany aloha izay misy fiatraikany amin'ny fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny vaoaka malagasy de fahateo le mila maro anisa matanjaka tsy mivadibadika azo antoka anivon'ny anteny meram-pirenena ny filohan'ny republika sy ny fitondrana tareha mandritry ny 5 taona manaraka mba ho azo ny ankinana amin'ny mafahefana mpanao lalàna azy anohana ny vina-pampandrosoana entiny ka tsy ho sakana mikajikajy politika maloto hanonganana fanjakana fa kosa hoery mpanohorevitra mpanao arifanina mpanao fanaraha-maso ary mpanohana amin'ny fanolorana sy fampandaniana ireo rijateny samihafa entina manatanteraka mipaikady ny filoham-pirenena lasa mamelesona zany ry zareo eto io amin'ny akapena Andriamatoa député ianao moa Solombavam-bahoaka ary anisany tena tao anatina nde ataoko hoe fikaroham-baolana sy hetsika maro samihafa ny aona tamin'ireo sehatra iraisam-pirenena ary nialika ny fidinany fotony marobe tao anatin'ireo fotoana zay na mpanohatra ofisialy teo anivon'ny fitondram-panjakana izay satria napetraka teny amin'ny intérieur moa ny taratasy mahampanohatra ofisialy ny antokotiko Madagasikara izany sy ny RMDM député Mamirabe indrina io ary le fanambarana le faharoa ty manitikitika hoe tsy azo ekena ny fikasana fanakorotanana eny amin'ny anteny meram-pirenena efa matetitetika miverimberina le teny hoe tsy ekena ny fanakorotanana ohatrany hoe na misy zavatra kely miseho eny evon'ny asa fitaterana misy zavatra kely miseho eny akatso na hoan'ny fitokonan'ny CSS na ihany keo hoan'ireo fitokonana fitakiana karama de ambety teny fitondram-panjakana aloha tsy ekena ny fanakorotanana maro samihafa de adiko izany ndray ve lay fividianana Solombavam-baoaka ho avy amin'ny 27 ny volana May zay fikasana ho an'ny mpanohatra ahazo maro anisa tahaka ny fikasana lay mpanohana n'le filoham-pirenena mba hahazo maro anisa amin'ity andalana fahatelo amin'ity fanambarana ity député Mamirabe indrina everina fa misy zavatra azo ambara-betsaka ity faneho-kevitra ataon'ilay vovonana mpanohana n'ilay filoham-pirenena ity aloha miezaka mijery le fanambarana ho eto ambamy masoko tanteraka de mahatsotsotra ny firesahantsika azy fa tena nanaitra mihitsy io fanambarana io zay hoy ifaniry teo hoe lasa manao copie-coller very zareo eny fomba fiady ara-politika daholo nge zany satria ny lalàna lalam-panorenana sy ny lalàna no efa milaza fa ny fahazona maro anisa amin'ny alalana toko na vondrona toko no ahafahana mahazo an'ilay fahefana isan-karazany eo anivon'ny anteny meram-pirenena fahefana omen'ny lalàna sy lalam-panorenana andreo maro anisa zany manana le maro anisa dia satria niavaty amin'ny fanoerana zay lay teneniko teo hoe miomana ho amin'ilay fanovana mahery vaika le fiovana mahery vaika miomana am'izay niavaty amin'ny fanoerana tsy misangisangy samy mataditsika efa fanoerana atao anatin'ny mandaro ho farany de niainga
isaky ny antoko ary tsy tafatambatra tsy nahatsangana vondrona toko mihitsy teo anivo ny anteny miera-pirenena ary ny ainga tam'izay traikefa izay no nahatonga an'ity hoe aty alohan'ny fifidianana de efa samy miomana hoe izavo nanohitra n'ity fitondram-panjakana ity tamin'ny fiandohan'ity mandaha ho tapitra ity mantsy de samy maritsiarotsika efa nijoro ny anteny miera-pirenena zay vao samy hoe lalàna mihitsy ko moa no miteny an'izay hoe manao fanambarana eny anivon'ny ministeran'ny atitany zay anohitra zay aka ny toeran'ny mpanohitra ny lehibe mpanohitra resakafy iny resahantsika ny fotoana mamety azy fa de tam'izany fotoana zany a rehefa tonga tao anatin'ny anteny miera-pirenena de mbola maro tam'ireo solombavambahoaka ireo no nanohana fitondram-panjakana io nanohana an'io ekipa ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao io ihany taloha fa nanao indépendant no ny antony maro samihafa na efa miomana fotsiny zao fa tao anatin'ny paikady ny rotsahana ny hoe rehefa lany de anohana n'io fitondram-panjakana io zay no natonga hoe nytiako madagasikara no hany antoko politika nanana solom-bavambahoaka tao amin'ny anteny miera-pirenena nanao fanambarana fanoerana nyty fitondram-panjakana ity fa ialana am'izay hanatsarana kokoa ilay fanoerana rehefa miteny hoe hanatsarana ny fanoerana tsy dika ny ratsy fa ny fanoerana tompoko de voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona rafitra anankiray singa anankiray natao ahafahana mampandroso ny firenena de zay lay lazaiko hoe rehefa nataony hoe hanatsarana lay fanoerana lay endrim-panoerana de nanapa-kevitra ireo resy lahatra aty alohan'le fifidianana solom-bavambahoaka izy de efa resy lahatra fa hanohitra n'io fitondram-panjakana io indrindra rehefa lany somatsara ary hakan'izay majorité na zay maro anisa izay de taitra mazava ho azy ny any amin'ny fitondram-panjakana zay mihevitra fa azo foana ny maro anisa hoe an'ny filoham-pirenena foana ny maro anisa eo anivon'ny anteny miera de zay no mahatonga azy manao an'io ny mahasamihafa kely de zao na ataotsika hoe ny manaitra faniry ny isan'ny antoko na anarana antoko aloha ataoko hoe anarana antoko zay naseho angambany no izahana natao be dehibe tsy efa ho telopolo izy iny faniry maromaro izy iny inona izahana natao be dehibe angamba mba hanehoana fa efa maro anisa le antoko sy ny anarana antoko anarana ao fa vao eo azy zao nahita vaovao tsy te hanonona le antoko fa hoe mba iza moa mba misy mpikambana firy moa reto antoko reto zay anisany reny nanao fanambarana zay vo mivakitsika teo reny dia samy mana ny trandrahany sy ampiasany an'lay fiteny hoe maro anisa ny mpanao politika miomana ao anatin'ity fifidianana solom-bavambahoaka ity am'izay fotoana zay fa ny tena manaitra atsika de zao ao anatin'le izy efa tonga de mampiasa an'le teny hoe majorité présidentielle izy maro anisa mpanohana ny filoham-pirenena zay manko nydikan'le majorité présidentielle tsy mbola misy akory tsy mbola vita akory no fifidianana de efa majorité présidentielle no resahana midiky zany efa misy isany any an-tsainy any mba tsy tenanako hoe efa misy saritsarina résultat vokam-pifidianana ve any amin'ny ankolafilany any no asa iny miteny fa efa misy ny majorité présidentielle amin'iny fotoana anaovany an'iny fanambarana iny manaitra le izy manaitra le izy samy miezaka aka majorité fifaninanana io fifaninanana io samy miezaka aka majorité amin'ny alalan'le fifidianana fa tsy hoe alohan'le fifidianana de misy efa manambara fa efa aza ny majorité efa mamaritra sady zay le teneniko hoe miverina sady le fanahinany amin'ny hoe zay ve le teneniny mpanohana ny fitondrana io sasany hoe fifidianana efa vita ve io ary zay no manamafy an'lay zahatra teneniko foana hoe anisan'ny asa mafy miandry atsika am'ty fifidianana ity de ny fiarovana ny safiditsika fiarovana valim-pifidianana fa ny sasany zany zao mbola voa alohan'ny fametrahana candidature
de efa samy teny fa misy ny majorité présidentielle. Tsy ny isana toko rangano mitondra an'io a. Atoko zay mampametra-panontaniana ny fananany fototra na bazy. Anarana fotsiny. Anarana sisa. Fa andeha alao andeha ny fifidianana mioma sika ty amin'ny fanoherana ary vao mainka manaitra atsika mantsy zay resaky zay e. Vao mainka entiko anairana atsika hosarotiny am'lay fiarovana ny safiditsika dieny zao. Hosarotiny am'lay fifanentanana handray anjara am'lay fifidianana dieny zao. Hosarotiny am'lay tanjona apakatra ny fandraisana anjara ampifidy am'le tena izy dieny zao. Ano anapory fotsika fa ny majorité de ho aty amin'ny mpanohitra am'izay fotoan'izay. Ano anapory fotsika fa io ny lalana atratrarantsika an'le tanjona makany am'lay fanovana mahery vaika hoentina mamerina ny firenena am'loniny. Fa tsy ny isan'ny antoko manao soni na ny isan'ny olona milaza fa mpitarika atoko no ilazana fa efa misy sady ny majorité présidentielle eto Madagasikara. Lalàna mihitsy ny mamaritra fa ao aorinan'ny fifidianana solombavam-bahoaka voafaritra zany ary lojika zany. Ko nahoana ny misy majorité présidentielle sady manao fanambarana. Samy mahalalitsika fa nany tany fandraisana anjara tamin'ny fifidianana iny ary zay lazaina fa nahalany an'le filoham-pirenena efa namboamboarina mbola tsy manana majorité raha miohatra amin'ny isan'ny mpifidy eto Madagasikara. Efa namboamboarina ho fa mainka fa raha le tena tena izy zay miodikodina any amin'ny 20 isan-jato any zay midika fa tena vitsy anisa ny nandray anjara tamin'ny fifidianana ary tsy manana légitimité akory ilailany tamin'ny fifidianana farany teo io de sahany no iteny fa misy ny majorité présidentielle alohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka faniry. Na zany fanabarabarana ny vahoaka sy mipisehatra ny fiainam-pirenena rehetrarehetra na tsy fahaizana fotsiny zao. Tsy fahaizana ny dikan'ny zavatra soratana sy ny zavatra tenenina. Anisa manaitra koa tamin'le fanambarana teo faniry ny hoe mila fitoniana ho ny filohan'ny repoblika mba ahafahany manatanteraka ny vinany. Tsy fantatro hoe inona no azo faniry tenenina am'izany fa matoa ianao milatsaka mirotsaka ho fidiana filohan'ny repoblika. Matoa ianao miomana hitantana an'le firenena haka an'io toerana io. De tokony olona efa vita sedra na olona efa miomana hisedra zay rehetra mitranga eo na fitoniana io na rivo mahery io na rivo dozy io na kotro-baratra io na covid io na choléra io. Ohatran'ny ankomoro. Fa tsy hoe efa tonga eo amin'le toerana ianao vao miteny mila fitoniana fa tsy anjara solombavam-bahoaka manakorotana. Tsy tompoko, tsy manakorotana ny solombavam-bahoaka fa manao ny asany. Fiomanany zay te hilatsaka solombavam-bahoaka amin'ny fanatanterahany ny asany ny efa fanehoana dia mimeloha hoe zao ny tanjonay, zao ny lalanay, araka ny lalàna, arova ny lalàna io ary alova ny lalam-panondrenana ny fanatanterahana an'izany tanjona zany, ny dingana arahana am'izany tanjona izany rehefa tonga eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Fa tsy hoe ireo akory no ikasa anakorotana ary tonga de lazaina fa avy hatrany hoe fanakorotana nataon'ny mpanohitra. Ao anivon'ny antenimieram-pirenena aloha averintsika foana e. Zay ny teneniko hoe na tsy mahay mihitsy le olona mandrafitra le fanambarana na manao fanahinina miteniteny foana fa eo anivon'ny antenimieram-pirenena misy ihany koa ny fivovan'ny tena maro anisa amin'ny ady hevitra. Satria na hiaro lalàna anankiray ary handany lalàna anankiray tsy voatery hoe ny pomba ny fitondram-panjakana foana no hitambatra de hampandany lalàna anankiray. Zany angenina tonga ny etsiky ny solombavam-bahoaka 7 tamin'ny 2024 volana desambra. De iteny hoe majorité présidentielle ve zany iny majorité iny? Eny majorité présidentielle zany iny mazava ho azy satria izahay mpanohitra tao amin'ny antenimieram-pirenena zay 20%
majorité no ilazana an'zany ary tsy diso zany majorité présidentielle no nametraka aniny motion de censure zay vao tsipaky iny ndray tamin'ny ora farany no tsy fitovikevitra sy ny tsy fahaizana fanoanana ny fitondram-panjakana dikan'izay mila tambatambazana ve zany le filohan'le république mila tambatambazana ve zany le zavatra mahavarina raha le tam'le mandat 2019 2024 zany a de ohatrin'ny hoe UEM lancena misy eto atoerana sy ny lalam-pandroenana alohan'ny itenenana zavatra misy ny fenitra arahana zay tsy maintsy mifanaraka amin'ny tetibolam-panjakana lanina farany zay vo ahafahana milaza zavatra manara-penitra fa tsy le manara-penitra soratsoratana na manoratra azy ary mialatsiny za tena mba sarotiny amin'ny fiteny malagasy manaraka natra malagasy rehefa mefaramika ny teny voalohany tsy misy emma fa vao maly any nahita hoe EPP manara-mpenitra hony fanjakana any tena endrika fanoerana manatra fa tokony tsy maintsy olanina daholo fitondram-panjakana iankinana hony ny solom-bavamboaka fa ngama tanterahana ny andraikitra fa tsy natao iankinan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanaovany zay tiany atao rehefa tsy sahazan'le firenena fa ifana samy hafa manko samy hafa reo de hankatoa na tsia ny zavatra aroson'ny fahefanam-panatanteraka de rehefa ankatoavin'ny anteny miera dia natao hanara-maso fampiarana zay nankatoavina dia avy eo mandray mifepetra tandrify rehefa tsy araky ny tokony ho izy no nanatanterahany fahefana misy atao firenena de betsaka ny fikambanana antoko politika vondron'olona maro avy any amin'ny faritra eto Antananarivo miantso te arahaba ny mpanina arahaba stratiny taona ary mila hevitra aminy hoe inona ny atao manoloana zao toe da raha misy eto amin'ny firenena zao inona ny atao manoloana ny ty vidim-bary ty inona ny atao momba ny ty jiro ty inona ny atao manoloana ny ty lalana fa tsy fakahitana ty inona ny atao fa tena mpiarabana tratiny taona ny hery politika misy eto amin'ny teo koa le plateforme ampan'ny FFKM io daholo le société civile ino moa zany a lay fanazava-kevitra teo amin'ny anteny miaram-pirenena atao amin'ny kafetaria reny fa mbola voatahiry tsara ary tsika teto amin'ny fandarana miara-manonja de niezaka ny nandefa ny apahany tamin'ny adevitra teo anivony zany fakakevitra zay nataony ny plateforme ampanina FFKM zany fa taorianan'izay ihany koa tsy nitsahatra ny filohan'ny anteny miaram-pirenena nanaika foana ny amin'ny zava-misy na tamin'ny fanokafana ofisialy ny zavatra maro de ny tanytsany fa tsy ny rafitra no olana fa ny olona mihitsy no olana ho any Ramatoa Christine Razafy-Zanamaso zany no heverina fa hoe ny lalàna rehetra atao eo an'ny malagasy rehetra tsy akanavaka eo anivony gouvernemanta ny asa rehetra atao de tokony ho an'ny malagasy rehetra tsy akanavaka indrindra ny famohana didy amin'ny anarany voaka malagasy fa tsy hoe misy ange zany aloha de tsoroneto zany efa nampiongana filoham-pirenena teto Madagasikara tamin'ny fotoanandro betsaka ange ny lalàna izay nankatoavina teo anivon'ny anteny miera fa tsy ampiarina satria eritreretina hoe tsy araky ny eritreretin'ny fitondram-panjakana azy ndray raha sendraka miatra eo misy moa no hitondrana fanovana avetrany misy ny aprimina ny anaty armoira de zay le teneniko hoe ny filohan'ny anteny miera-pirenena voalany izy tany am-piandohana 5 taona lasa zay ary samy mahatsiaro tsika fa lany 100 isan-jato izy ny antoko timma hoa vao nanomboka ny mandat de nanao déclaration nanao fanambarana teny anivo ministeran'ny atitany hoe hanohitra nyty fitondram-panjakany ty ny fahefanam-panatanteraka zany no ny resahany eo ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ny fahefan'ny filohan'ny repoblika sy ny eo amin'ny pouvoir exécutif rehetra fa ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena zay de mbola manamarina ny lela zaiko teo ny aminy hoe tsy azo afangaro mihitsy reo androm-panjakana anankiroa reo fa ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena mba hahafahan'lay anteny miram-pirenena
manana solidarité, manana fiombonana amin'ny fanatanterahany asany dia ny fanaraha-maso an'io gouvernement io de ny fidy zato isan-jato an'io filohana anteny mirapirenena am'izao fotoana izao io. De tany io zany de efa niainga fatatsika ny vinany, nanana ny vinany koa io filohan'ny anteny mirapirenena io, hamerina ny asany io anteny mirapirenena io. Matoa misy ilay eritreritra hoe hamerina ny asany. De ny raha nahita zany fa nisy asina very tao. Mila averina. Dia tafiditra ao anatin'ny andraikitra ny anteny mirapirenena zany zavatra rehetrarehetra zany. Averiko fa solotena ny vahoaka rehetra ary tsy ahoana moa zany tsy anavahana fa zay ahasoany firenena amina fomba fijery tena izy atratrarana ny tanjona mpanosorana firenena no atao. Ka raha mandray an'io andraikitra io ilay filohan'ny anteny mirapirenena dia misy ilay atao hoe ohatra ny diplomatie parlementaire izay iainana eran'izao tontolo zao, iaina ny parlement eran'izao tontolo zao, ahafahany manatanteraka andraikitra isan-karazany eo amin'ny fanelanelanana isan-karazany. Tadidio fa rehefa nanangana an'io plateforme io ny filohan'ny anteny mirapirenena de nametraka ny tenany ho afovoany. Ary rehefa miresaka aminay izy de mbola apetrany zany hatramin'izao ny hoe ato ny ilany, ato ny laniny filohan'ny anteny mirapirenena eo afovoany. Zany hoe sady tsy ato izy ny tsy ato. Rehefa mandeha ilay fanelanelanana, averiko fa fanelanelanana no izy ao anatin'ilay fitadiavana zay mahasoa ny firenena. Ka dingana mamaly ny fanontaniana zay mipetraka tato anatin'ny volana vitsivitsy farany hoe nakaiza ilay inisiativa, ilay tsirikevitra avy any amin'ny filohan'ny anteny mirapirenena no rehefa vita ve ilay terovaimanta, ilay fifidiana filoham-pirenena tamin'izay nitiavan'ny sasany azy dia mijanona teo. De io de raha antsika mahita mbola misy mitoy zany ilay inisiativa fa zaho de resy lahatra fa fampiaonana amin'ny endrika convivial hoy ny teny frantsay indray fampiaonana an'ireo tompona andraikitra isa-tsehatra eo amin'ny fitantanana ny firenena, eo sehatra politika, eo hitranga amin'ny asa-botsy io anentanana ny rehetra zay manana faharesen-dahatra fa lalana anankiray makany amin'ny tanjon'ny tena fitoniana, le tena fitoniana tsy le resahan'ny sasany akory io amin'ny sabotsy io. Eny ary de ity zany le fanasana zay nambarako teo fa nahazo izany isika de mba tiako ihany mba mandefa azy eto amin'ny fandaharantsika. Io zany le izy ny ray aman-dreny fikambanana fizafafia fiarahamonim-pirenena comité ny olo-pirenena ifotony fikambanana triangle du nord, fikambanana BAM, fikambanana Grand Sud de faly manasa antsika rehetra amin'ny fanatanterahana ny fiarabana Andramatoa Razanamahatsy Kristina filohan'ny anteny mirapirenena sy Andriamatoa Rakotozafinao Robert Ravadiny nahatratra ny taona vaovao 2024. Izany de ho tanterahana sabotsy 13 marsa 2024 amin'ny 10 ramaraina ao amin'ny kafeta ny anteny mirapirenena Tsimbazaza. De ny fandaharam-potoana moa zany manomboka amin'ny 7 fahatongavana amin'ny 10 fivavahana iraisam-pinoana amin'ny 20 kabary fiarabana fanolorana mari-pahatsiarovana dia isy amin'izay zany ny kabary ny Ramatoa filohan'ny anteny mirapirenena izany. De tataka izay le endrik'ilay fandaharam-potoana anatin'ny fanasana voarahintsika. Iny ihany koa no amaranana ny fandarana miara-manonja amin'ity atoandro ity zay alakamisy faraiky amin'ny 20 volana marsa mo 2024. De voarainy fanamariana avy any amintsika misy namana mahafinaritra be zay fanaraka amin'ny fandarana hoe tapatapaka angelesy ny fahazona ny fandarana de efa niezaka nijery sy nanamarina zay ny namana teknisiana teo amin'ny lafiny connexion de misaotra anao madama zay nitondra n'izay fanamariana izay amarantsika député Mamy Rabenirina mino fa manana fandaharam-potoana ho an'ny district any Ambohidratrimo sy zay mety efa miandry amin'ny farapararany herinandro iny angambany de angamba hitodika amin'izay ny famaranantsika ny fandarana indrindra ihany koa ny vahoaka malagasy ionandray raha toka mbola mahazo hery sy tanjaka sy fahasalamana avy amin'ilay nahary ka ho tafahoana amin'ny herinany ity zao zay
tiako ny manamarika fa misokatra amin'ny heriny an'io ny fametrahany any antotantaratasy firotsahako fidiana ho amin'ny fifidianana solomamboka manomboka amin'ny fahavalo am'roapolo ny volana marsa 2024 ary mifarana anoany amin'ny fahenina ve ny volana marsa anoany sa fahavalo anoany ilay fametrahany any antotantaratasy firotsahako fidiana député verina kely amin'ny district ny Ambohidratrimo ary tsika mpandaram-potoana amin'ity farany herinandro dia raha Pitsoariva mampatsiahanareo eny amin'ny faritra Togombato eny Mahitsy eny fa iona sika amin'ny Asabotsy miantso ny vahoakan'ny Ambohitrimanjaka ponina ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka fa misy ny fiaonam-ben'ny Comtim izay ho tanterahana eny fiakarana eny amin'ny Sabotsy io zany manomboka maraina amin'ny 7 ny fandaharam-potoana dia sady mivorontsika midinika ny raharaham-pirenentsika midinika ny raharahan'ny communentsika no miala volontsika zany hoe ny masoandro maty no ampalahelo amin'io Sabotsy io ny alady ndraiky iosa ny tolakandro dia eny amin'ny commune Ambohidratrimo renivohitra sika ao amin'ny QG ny Comtim ao amin'ny commune Ambohidratrimo renivohitra ifampiarahaba noho ny taom-baovao zay efa fanaontsika isa-taona ihany koa ary mazava ho azy fa amin'izao akatoko ny fifidianana izao efa atsika midinidinika momba zay fiomanana hiatrehana an'izany fifidianana solombavam-bahoaka zay ny amin'ity farany herinandro ity faniry mana tena iona amintsika tsy ho ela zany arak'izay ka dia mirary soa misaotra antsika nanaraka ny fandaharana ary mana tena fa isy ny fotoana ahafahana manohy ny resaka eto tsy ho ela zay mitahiny Andriamanitra tompoko eny ary de tsy pasika nefa malamitsika fa de samy omana zany ny toerana lalovan'izay fionana eny amin'ny district Ambohidratrimo izay amin'ny farany herinandro ity zany arak'ilay fitenenanareo feno de feno ny fandaharam-potoana zany de anjarantsika mandamina azy arak'izay efa narosony ny solomamboka voafidy teny amin'ny district Ambohidratrimo Mamirabenirina izay kandida moa zany mitarika ny lisitra firaisakina ao anatin'izany district Ambohidratrimo izany de misaotra namana teknisianina tarihan'ny Fandriamananarivo ry Lalaina ry Onja ry Joso mifandriminao izy telo mirala de izy mirahavavy zany hoe Juliette mpanao gazety mpianadrara de itsika teknisianina mianadrara vehivavy daholo zany de tanjona ihany koa fitanjona matetika manao cadreur zay manampy ny ekipa caméraman ny ambadika ihany koa de isorantsika zany sy ireo namana marobe ry Jean Claude ambony ao i Radany ry Tately ry Andorazafinarivo sy ireo mpanao gazety any misehatra rehetrarehetra any dia akasitrahantsika daholo le mahafinaritra ny fiarahana indrindra ho anareo amin'ny radio Madao miaraka ny Romalala ry Robena ry Valsonomenjanahary sy ny teknisianina rehetra de isika mpanaraka ny MBS ny any Pitandranomasina any de misaotra betsaka tokolasy tokovavy de hoany rahapitsoindraytsika iaraka amin'ny député Todsoandry Mampandry izay averintsika ny filarintsoa zay makalaza ny tsingeritaonany androany akasitraka tokolasy tokovavy ny ray aman-dreny fiarahamonim-pirenena komity ny pirenena ifotony association Triangle du Nord association BAM association Grand Sud fizafafi dia fary manasantsika malagasy rehetra tsy ankanavaka fiarana tanteraka ny fiarabana ny fahatrarana ny taona 2024 Andramatoa Razanamaso Kristine filohan'ny anteny miram-pirenena izay tanterana ny Asabotsy 13 Mars 2024 amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny kafetariany anteny miram-pirenena Tsimbazaza mandara-potoana amin'ny 7 ora fahatongavana amin'ny 10 ora fivavahana iraisam-pinoana amin'ny 1 ora kabary fiarabana aorinan'izay fanolorana mari-pahatserovana sy kabary ny Ramatoa filohan'ny anteny miera tongava ma